Toy izao indray avana ny teny zaraina ho antsika anio. Misy olona mitaraina any ho any, ahako voasoratra ao amin'ny Salamo 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa raha izao dia ianao no hitarainako Jehova aho, ary ny fivavahako tonga eo anatrehanao no ny maraina. Mahatsiaro resy tanteraka izy, ahako voasoratra ao amin'ny Salamo 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Jehova ô, nahoana no manary ny fanahiko ianao ka manafina ny tavanao amiko? Dia ianao ny hifanena aminy ka hambabo azy ho an'i Kristy. Ahako voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:4 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy vehivavy atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy avy any tanàna Tiatira, izay nivavaka tamin'Andriamanitra, ka niaino izy ary ny tompony nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly. Aka ny toeran'i Paoly ianao eto, miomana ianao satria mpampahery Kristy ao anatinao. Manam-peona tompoko.